Ezekielina miaraka amin'ny Lektofobe, miaraka amin'ny soa ny fianakavibe ny teknôlôzia, Andriamatoa Sofina Toyay, ary miaraka amin'ny soa ny mpitandrina lalao Abady no nitoaka sy fahava fitentana amin'ny Jesoanareo na ny Tsokrisy na ny Fony fampitoana miarahana ny asa, miaraka amin'ny komitsy ny fiangonana manontolo, miaraka amin'ny Rantoto ary miaraka amin'ny soa indrindra ianareo tao fiangonana Ezekielina Matroakanga izay tariavan-tandrina sy nanatekoana sy olona mitetraka maneno sika fianakaviana rehetra miombona amin'izao fotoana izao. Isaorana ny tombo monina teny olo malaza, ny olo malaza mivavaka amin'azy hoe ny safidinao no maneho ny fanantenanao. Ny safidinao maneho ny fanantenanao. Vao misafidy ianao zany dia fantatro hoe zao rehefa ranon'izy io. Azany atao eveliko faraparina soavana izay teo amin'fiain'ny toezato efatra ny anatary rehetra. Sambanana ny fandraisana no zareo. Ankoatran'ny Prahala soto izany dia mba hampataraiko anareo koa fa za tantaraiko izay amin'izy dia tantaraiko anareo. Dia izay sopastero navanana hoe manao exercice marin zay. Fo manaiko dia mahagaga va ao anatin'ny azonao fankahita. Ny fanafohatra izy mandeha tongotra zaka manao sport dia fankahita. Dia misaotra ny Jesosy ary dia misaotra Barcelona hoe tsy misy takona zay tsy hita. Dia dikan'izay na ao anatin'ny aisany mba dia mandehana mazary manankarify. Faharoa dia manana zoky izy mivady dia tena fampisary na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Ary tahaka ny voalaza hoe tsy nanao rahalahy mba miara-misakafo izay vao miara-misakafo. Dia tena fahaliana dia mazoto manjevona arina fahalalana dia nao bokazisivo no nitoriana dia jaona nanolotra ny olona menarako jaona. Voanko maray zay ka nanao fiaraha-manika baiboly tao BMF mpianaikitra fobe ovoly dia hoe manjim-piarana zava isanandro tsy maintsy mamaky ny filazantsaraka ny jaona satria isanarako ao. Dia tsy maintsy apokalypse mamaky an'ila satria misy tena Andriamanitra raha vao misy tenarako dia mamaky zany aho. Dia rehefa fifanina mazany misaotra indrindra tokony no ny fitiavana lehibe ny saonareo dia ny finy izay olazaiko amin'izao atao hoe asa mampambela ataonareo zao dia misy tantarain'i Jesosy tamin'ireo nanodidina azy. Dia nisy lehilahy anankiray nandeha tamin'ny lalan'ny fantatrareo zao Jeriko. Dia nisy jolana nafika dia izao aby ny trano. Nandeha ny voalohany dia nijery fotsiny, nandeha ny faharoa dia nijery fotsiny, nandeha ny fahatelo dia nilaza hoe naohatrinona dia karakara io ataoko zany. Dia hoy izy Jesosy tamin'ireo mpiaino azy, izany no tena namana. Dia hoy izy ilay mpiaino nianatra azy dia manao fa teny Jesosy hoe mandehanana ka mba manaova toy izany io. Dia izay miavelantsika farany